voalohany teny aloha dia miarabantsika rehetra zay mihaino sy mahita an'izao fandaharana sy ny tafatafa amin'ny mpanao gazety zao. Ny position ny Maheva aloha na ny tenako mandritra n'ity deuxième tour ity dia ohatran'ny position na ny tamin'ny premier tour ihany, sady tsy manoha anaty zany, tsy manoha anaty mazava ho azy satria Maheva koa ny manana fomba fijery ary izay tsy olona mihitsy ny anay nijereva anay na le anina fa le foto-kevitra nefa ny hita le foto-kevitra ohatran'ny teo ihany teo. Mazava ho azy miditra amin'ny deuxième tour tsika sady tsy manohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny tenako no tsy manohana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana fa manana fomba fijery zany mahakasika an'izay satria na ny antony raha mijery amin'ny ankapobeny fotsiny tsika dia ataontsika hoe anisan'ny tompona andraikitra teto amin'ny firenena sy nahatonga zao toe-javatra mampalelo ato amin'ny firenena zao izy Roland mianaka. Tsy sanatria andeha hisy fanometsiny sanatria an'izany fa ataontsika hoe mba olo-pirenena mandinika ihany dia samy mba miara mahita ny vokatra ny zavatra tamin'ny 2009 ka raha nisy ihany ataontsika hoe azo mifampiresahana tamin'ny 2009 tsy tokony tonga tamin'izao toerana izao tsika ka niara mbola olona eritreritra animba nyty Madagasikara ty dia tsy miaraka amin'izay ary hita taratra zany amin'ny ataontsika hoe fomba fifampiresahana amin'ny propagande na premier tour na deuxième tour fifampiatsiana ny fifandrafesana sy ny ohatr'izay tsy mitondra a Madagasikara any amin'ny filaminana mihitsy sy any fampandrosoana ary hita ihany ny ataontsika hoe eo moa le fomba fijery fomba fiteny sy ny fihetsika sy ny fiasa rehetra dia efa azo hitsarana ny olona ihany ary raha ny programme zay fampiresahana samy manana fomba fijeriny daholo ny olona fa ny ako izako hoe tsy ohatran'ny zavatra klasika ihany ve ny zavatra tenenina zavatra ohatran'ny mahazatra ihany ve ny tiana tenenina fa ny malagasy ny mila olom-baovao mila zava-baovao ary mila olona tena matotra amin'izany mitondra firenena zany fa tsy sanatria manao isa-jaza ka dia any amin'ny resaka débat télévisé no anehoana ny mbola ataontsika hoe fifankahalana ny ataontsika hoe règlement de compte kapa nefa nefa tsy tokony izay intsony zany ny zavatra hisy eto Madagasikara ka dia samy tompona andraikitra amin'ny zavatra izay teneniny daholo ny tsirairay mba tena hoe andraikitra marina namoaka n'le zavatra ny teninao dia ifampitsara tsika rehefa indraindraina foana na ny andaniny any ankily na ny candidat izy moa na tamin'ny premier tour eny any atao hoe mahazatra ary ny zavatra mahagaga dia le activité ministérielle daholo ny resahan'ny olona anao lalana anao sekoly anao an'izao anao trano zany ange zavatra tsy maintsy atao zany na tianao na sy tianao fa inona le zavatra tena hoe zava-baovao entinao tena paikady tena hoe amana ny olona eto amin'ity firenena ty matetika miteny foana hoe ianao monsieur le président na candidat izy na candidat izy rehefa ohatra ianao ka hoe tsy anao sekoly dia akatony ministère ny fampianarana rehefa tsy anao lalana dia akatony ministère ny travaux publics fa tsy ino no indraindraina hividianana an'le olona fa samy andraikitry ny mpitondra daholo zany rehetrarehetra zany ka manjary lasa ohatran'ny sanatria misy fifanambakana zany eo anatrehan'ny ny olona hitondra sy le vahoaka malagasy ary efa hitantaratra daholo zany hatrany miresaka hoe délestage telo volana sy ny karazany entondray roa taona telo taona sy ny sisa sy ny sisa zay mahakasika an'iny eto amin'ny resaka fividianana mahakasika an'izay an'iny tiako hifampiresahana dia gaga ihany zany mahita an'le hoe olana sy ny fitsikirana amin'ny resaka ataontsika hoe fikirakirana ny voka-pividianana na ny liste électorale na ny carte électorale sy ny sisa sy ny sisa dia miantso manam-pahaizana manokana mihitsy ny expertise an'le ataontsika hoe logiciel o eto Madagasikara hoe dia tsy misy olona expert afaka expertise an'izany tenako zao tena informaticien ary tena spécialiste amina base de données relationnelle ary tena mahafantatra an'izany atao hoe ny rouage n'izany atao hoe ny informatisation ny élection na ny liste électorale na ny voka-pividianana fa io ny zavatra mahagaga zany hoe itsika hoe zany lasa tsy misy mifampatoky fa rehefa mivahiny ny teny hoe marina io dia zay vao ekeny hoe marina fa za tady io fa zany ny expertise tamin'ny 2010 reny
teto amin'ny région Alamanga ary tena nahita ny fay hoe tato misy ny fay io nge tsy resaka hoe le raha ohatra ny fahafantarako azy raha ny information ihany ko hoe olona tany ivelany nanao azy ny olona tany ivelany ve ataontsika hoe tany amin'ny taona zay namoronany an'io logiciel io dia eritreritra fa candidat ohatrakoatran'izao no tonga eo fa io zay ampidirinao eo ao ihany no avoakany eo raha mampiditra information tsara ianao dia information tsara mivoaka fa raha information ratsy kosa dia information ratsy ihany koa mivoaka ka io zany mila ataontsika hoe fifampitaizana sa fifampitokisana eo amin'le tompona andraikitra sy ny voakasika izany zany a amin'izany atao hoe resaka logiciel sy ny hoe itsika manko anie ataontsika hoe mandrositsika amin'ny resaka nouvelle technologie fa mbola taraiky be mihitsy ary za efa hiteny mihitsy satria ao anatin'ny maheva dia rony azy ny zavatra ataony dia hoe une révolution de la nouvelle technologie liée à la révolution du changement de mentalité ka rehefa misy fotoana tsy maintsy mbola amakafaka sy ampianatra ary mbola aneo an'izany fomba hoe ny famiatrana ny système informatique amina sehatra ray izany no tianao koa rehefa tonga fotoana